ho amintsika rehetra izay manaraka izao fandarana izao dia ho amintsika mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Saorantsika manokan'Andriamanitra satria izy no nanome antsika ny fofinaina ny zavatra rehetra ahafahantsika manokana fotoana indray miaino ny tenin'Andriamanitra. Tombontsoa lehibe izany ary fitahiana avy amin'Andriamanitra manokana no anananao izany tombontsoa izany. Mandritra ny eninandro isika no hiaraka eto ary ny lohahevitra izay hodiniantsika ao anatin'izany eninandro izany dia mitondra ny lohateny hoe ovonjeny ianao sy ny ankonanao. Ovonjeny ianao sy ny ankonanao. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 9:40 dia ny 2:telopolo tapany faharoa no misy izany teny izany hoe ovonjeny ianao sy ny ankonanao. Fanirinay lalina dia lalina tokoa ny amonjy anao sy ny ankonanao. Tsy hoe ianao rery fa ianao sy ny ankonanao, ary rehefa mahazo izany fampaherezana izany ianao sy ny ankonanao dia azo antoka koa fa ny fiangonana misy anao dia ahazo izany famonjena izany. Ny fianakaviana misy anao ahazo izany famonjena izany, ary na ny toerana misy anao dia azo antoka ihany koa fa ahazo izany famonjena lehibe izay atolotry Kristy manaim-poana ho antsika tsirairay avy izany. Dia tsika amaky ny tenin'Andriamanitra ety am-panombohana ao amin'ny Eksodosy. Ao amin'ny Eksodosy no raisitsika ny tenin'Andriamanitra. Eksodosy 9:10 dia manomboka eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 4. Eksodosy 9:10 manomboka eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 4. Toy izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary efa renjetro mpisorona tao Midiana, rafoza Mosesy izay rehetra nataon'Andriamanitra ho amin'ny Mosesy sy ny Israely olony, dia nitondran Jehova ny Israely nivoaka avy tany Ezipta. Dia netiny jetro rafoza Mosesy Zipora vadiny Mosesy rehefa nampivereniny izy. Ary ny zanany mirahalahy Gersoma no anaran'ny anankiray, fa hoy izy efa vahiny aty amin'ny tanin'ny firenena hafa aho. Ary Eliezera kosa no anaran'ny anankiray, fa hoy izy Andriamanitry ny razako no namonjy ahy ka nahafaka ahy tsy ho voan'ny sabatry Farao. Andeha tsika makafaka izany tenin'Andriamanitra izany. Alohan'ny amakafakantsika izany dia manasa anareo mba anondrika ny lohantsika hivavaka isika hangataka amin'ny fanahy masina. Ray masina any an-danitro, raha makafaka sy andinika ny teninao izahay, aokane ny fanahinao no hitary-dalana anay, ary ampangino ny feo hafa rehetra eo amin'ny fiainanay Tompo, fa aoka ny teninao no akatoerana eo amin'ny fiainanay. Tononay vavaka amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny lohahevitra doniantsika androany ao anatin'ity eninandro izay iresahana momba ny hoe ovonjeny ianao sy ny ankonanao, ny lohahevitra androany manokana dia ny hoe toe-tsaina tokony hiveloman'ny ankonana. Toe-tsaina tokony hiveloman'ny ankonana. Iza moa no mametaka ny anaran'ny olona anankiray? Ny valiteny dia hoe matetika ny ray aman-dreny no mametaka izany anaran'ny olona izany. Raha mijery anefa tsika rehefa mametaka anarana ny ray aman-dreny dia zao hoe ny fironana izay ananan'ny ray aman-dreny matetika dia rehefa mametaka anarana ho an'ny zanany izy dia zay olona titiny hitahitany na eo amin'ny fahitalavitra zany na any ampitan-dranomasina sy ny rehetrarehetra any dia matetika ny ray aman-dreny manana fironana ametraka ny anaran'ny zanany hitovy amin'ny anaran'ireny olona ireny. Ohatra tsika hoe mpanao baolina anankiray ohatra hoe Messi, dia tiany ilay ray aman-dreny be io mpanao baolina io dia tiany ho tahaka izay koa ny zanany dia asiany hoe Messi ny anaran'ny zanany, na ataony hoe Ronaldo sy ny karazana sy ny sisa rehetra. Matetika dia izay ny fironan'ny ray aman-dreny. Ny faharoa dia matetika koa ny ray aman-dreny izay zavatra irino ho an'ny zanany dia ataony ino no anaran'ny zanany.
zay zavatra irino ho an'ny zanany de iny ohatra zany zao hoe ny anarako zany zao dia pasteur Andria Faliery de irino ny ray aman-dreniko mihitsy zany a mba hoe anana an'zany ifaly ao anatin'ny heriko a de nataony hoe Andria Faliery ny anarako. Afinaritra zany ary be deaibe ny ray aman-dreny a no manana izany fanirina izany a eo amin'ny zanany. Fa aka ohatra isika mba anazavana kokoa izany tiana ambara izany, ohatra tiany ray aman-dreny mba anana tany be deaibe ny zanany de ataony hoe rabe tokotany ny anaran'ny zanany. Raha tiany anana vola be ny zanany de ataony hoe vola mihitsy ny anaran'ny zanany. Ary raha tiany hoe olona tsy azo ahilikilika, olona anana fironana mijoro tsara de ataony hoe rabelo ohatra ny anaran'ny zanany, satria mba tiany tsy ho maivandony zanany a fa manana foto-kevitra tsara eo amin'ny fiainana. Anjaranareo no manohy azy fa matetika de izany mahatonga ny ray aman-dreny ametaka anarana eo amin'ny zanany. Fa ny fahatelo izay anisany tena hoe azo everina hoe toe-javatra mampalahelo indraindray eo amin'ity fametahana anarana ity a dia matetika isika ray aman-dreny rehefa mametaka ny anaran'ny zanakitsika de maka anarana ny ampitan-dranomasina amin'ny fotsiny na anarana zay fantatritsika de apetrakatsika amin'ny anaran'ny zanakitsika nefa tsy fantatritsika ny hevitrilay anarana. Indraindray le anarana teny ratsy ho atsika ty Madagasikara, indraindray le anarana tena milaza hevitra tsy de mampahomby loatra ny zanakitsika dia matetika izay no zavatra mampalahelo eo amin'ity fametrahana anarana ity. Ajantsika ny resaka anarana iny fa raha fitinina zany de hoe matetika ny ray aman-dreny rehefa mametaka anarana ho an'ny zanany de zay olona tiany hitovy amin'ilay zanany de ataony mitovy amin'iny ny anarany. Faharoa zay zavatra irino amin'ilay zanany de ataony ao anatin'ilay anarany. Ary fahatelo indraindray mametaka anarana ny ray aman-dreny nefa tsy fantany ny dikan'izany anarana izany. Iverenantsika ilay toko sy andininy teo amin'ny Exodosy toko 7 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 4. De mahita isika ao amin'ny tantara hoe ary efa rendretro mpisorona tao Midiana raha fozan'i Mosesy zay rehetra nataon'Andriamanitra ho an'i Mosesy sy ny Israely olony de nitondrany Jehova ny Israely nivoaka avy tany Ezipta. De netindretro rafozan'i Mosesy Zipora vadin'i Mosesy rehefa nampiverenina izy. Raha mijery io tantara io isika, raha ijerevana tontolo-kevitra izany tantara izany dia mahita isika ao amin'ny Exodosy toko 2 manomboka eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 5 fa mahita isika ny fomba zay nahatonga ny Mosesy ho an'ny Midianita. Dia andeha vakitsika ao anatin'izany Exodosy toko 2 ka hatramin'ny 5 zany. Ary tamin'izany andro zany rehefa lehibe Mosesy dia nivoaka nakany amin'ny rahalany izy ka nijery ny fanompony mafy. Ary nahita lehilahy Ezipsianina nanavokavokany anankiray tamin'ny Hebreo rahalany de nierikerika izy ka no ny hitany fa tsy nisy olona de novonony ilay Ezipsianina ary nasitry ny tao amin'ny fasika ny faty. Ary no ny ampitson'iny de nivoaka indray izy ary indreo nisy Hebreo roalahy niady de ho izy tamin'ilay diso nahoana ny mamonina manao ianao fa ho izy namaly lay lehilahy iza no nanendry any alahy ho mpanapaka sy mpitsaranay moa mikasamono ay koa va ialahy tahaka ny namono ny alahy ilay Ezipsianina de raiky tahotra Mosesy ka nanao hoe ay fantatr'olona zany toevi-javatra zany. Vokatr' zany ry mpiaino malala dia rehefa reny Farao koa zany toe-javatra zany de nitady hamono an'i Mosesy izy fa Mosesy nandositra ny tavan'ny Farao ary lasa nonona tany Midianina izy. Nipetraka tany izy nandritra amin'ny taona lava dia lava ary izay no nahatonga azy raha mamaky ny toko sy andininy tery aloha zany tsika de izay no nahatonga azy niaona tamin'ny ilay mpisorona atao hoe jetro. Tany izy no nipetraka de niandro niondron'io rangahy io izy ary rehefa nonona tany amin'izany toeran'izany Mosesy dia nanambady ny zanaky jetro mpisorona dia niteraka roalahy izy. Izay ny tontolo-kevitra raha jerevantsika amin'ny fomba indray mijery.
Ary raha toizana ilay tantara dia mijeritsika eo amin'ny Exodosy 4 ny 4 ka hatramin'ny 4 dia mahita indray tsika hoe dia naka fiaratra vato Zipora ka namora ny zanany, ary izay nesorony dia natsipony teo anilany tongony ka hoy izy efa vady azoko amin'ny fandatsahadra ianao. Dia niala taminy izy ary hoy izy ravehivavy, vady azo amin'ny fandatsahadra ianao noho ny fora. Raha toizantsika zany ny tantara dia niteraka Mosesy sy Zipora, ary rehefa itododo ho any Ezipta izy ireo satria nahazo baiko tamin'Andriamanitra amoaka ny zanak'Israely ao amin'ny tany Ezipta, dia rehefa teny an-dalana dia nanome baiko mandrakariva Andriamanitra tamin'ny Mosesy sy ny vadiny hoe tsy maintsy foraina ny zasa. Ary rehefa nahazo baiko Zipora vadiny Mosesy dia tezitra izy noho izany baiko nomen'Andriamanitra zany, ary izay no nahatonga azy ny teny teto hoe nesorony ozy izy rehefa namora an'ilay zanany izy dia nesorony ilay zavatra dia natsipony teo amin'ny tongony. Dia niteny izy hoe efa vady azoko amin'ny fandatsahadra ianao. Somary nisy fifandonana zany teo aminazy sy Mosesy, somary nisy fifamaliana, fifandirana. Kanefa rehefa avy eo izy vita izay zavatra izay dia nalainy ny zana amin'ny rahalahy dia nilasa izy nody tany amin'ny dadany. Teto i Mosesy dia tsy namaly, tsy niteny Mosesy fa navelany nandeha reo. Misy lesona azontsika tsoahana ao anatin'izany, indrindra ho antsika mpivady. Misy fotoana ny fotoana ifamaliana, ilaina amin'ny fandeferana indraindray. Teto ny nahatonga Mosesy tsy namaly dia misy antony, satria fantany fa raha hoentiny makany koa vadiny sy ny zanany tsy ho zakany ny toe-javatra iseho any Ezipta. Ary indraindray koa tsika dia mifamaly amin'ny vadintsika, kanefa indraindray misy fotoana ny fifamaliana. Ilaina ny mangina indraindray, satria raha indraindray mafana ny anankiray dia tonga koa ianao dia mamaly dia indraindray any amin'ny tsizy ny afaran'ny resaka ao anivony tokantranontsika tsirairay avy. Raha hatreo zany ny tantara izay hitantsika, rehefa tezitra Zipora dia nentiny ny zana amin'ny rahalahy dia niverina tany amin'ny rainy izy, fa Mosesy kosa nitododo nakany Ezipta. Mahafinaritra ny tantara satria rehefa tany Ezipta tany Mosesy dia tsy jerevantsika fa mafimafy ny fifandonana tamin'ny Farao tao, vao tafavoaka ny zanak'Israely, fa rehefa niverina avy tao Ezipta kosa Mosesy sy ny zanak'Israely rehetra dia hitantsika teo amin'izay ny toy n'ilay tantara. Fa raha mamaky zany tsika ao amin'ilay Exodosy teo dia hoe rehefa raha mijerytsika ilay vaky teny, rehefa renijetra ozy izy mpisorona tao Midiana raha foza Mosesy izay rehetra nataon'Andriamanitra ho amin'ny Mosesy sy ny Israely olona rehefa niverina avy tao Ezipta zany Mosesy sy ny Israely, dia lasa hijetro nanapa-kevitra fa hitondra ny zanany sy ny zafikely mirahalahy ho aterina any amin'ny rainy, ho any amin'ny Mosesy zany. Nampiavanina zany izy ireo. Ary ny tiako amaranana ity fampaherezana androany ity dia eo amin'ilay anarany izy mirahalahy. Ny anarany izy mirahalahy mahafinaritra zany fa niaona indray Mosesy sy ny vady aman-janany, ary ny rafozany mihitsy no nampiaona andry zareo. Matetika ny zavatra entsika dia ny rafozana matetika tsy mifankahazo amin'ny vonanto, fa eto ny rafozana mihitsy mampiavana ny zanany amin'ny vonatony. Misy lesona tsara tsoahana ihany koa ao anatin'izany. Tiako isariana saitsika dia ilay anarana ity ampamaranana, dia ilay anarana izy mirahalahy hoe ny anarany anankiray dia hoe Gersoma, ary ny anarany anankiray dia atao hoe Eliezera. Nomeny anarana ireo zanan'ireo Mosesy ny nanomeny anarana, arakaraka ny toe-javatra miaina indray ny nametrahany ny anarany ny zanany. Zany hoe rehefa nandeha tany Midiana Mosesy dia nahatsiaro vahiny izy, dia napetrany izany anarany zany mba ahatsiarovany ny tantara izay niainany teo amin'ny fiainany. Nomeny anarany ny zanany, ary lasa fiaina Mosesy mihitsy ireo anaran'ireo. Gersoma raha mijeritsika, inona moa no hevitr'ilay teny hoe Gersoma? Ny hevitry ny teny hoe Gersoma dia hoe satria efa nivahiny, raha mijery zany tsika dia hoe efa nivahiny tany amin'ny firenena hafa aho. Ny tao anatin'izany dia ny hoe vahiny aty Midiana. Mbola ody fa tsy eto ny toerana misy
dia nataony hoe Gersoma ny anarany zanany. Toetsaina nanana Mosesy zany, ary tiana koa mba hananantsika ankohonana amin'izao vanim-potoana misy atsika izao. Dia ny toetsain'ny olona mpivahiny. Eritrereto foana hoe mbola oditsika, aoka ny fihetsikitsika ao an-tokantranonao, aoka ny fitenitsika, ny fiainantsika rehetra ao an-tokantranonao dia fiainan'ny olona mbola andeha ody. Marina tokoa fa tsy eto ny toerana misy atsika, fa rehefa ho avy Kristy dia ody any amin'ilay toerana efa namboarin'i Kristy isika tsirairay avy. Ny anarana faharoa indray raha jerevantsika dia ny anaran'ny Eliezera. Ny anaran'ny Eliezera raha mijeritsika ny heviny dia hoe ny heviny hoe Eliezera zany dia hoe Andriamanitra ny razako no namonjy ka naafaka tsy voan'ny sabatry Farao. Zany hoe ny Eliezera zany dia hoe fakasitrahana an'Andriamanitra, fisaorana an'Andriamanitra no ireo soa rehetra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'i Mosesy. Dia nataony anio indray ny anaran'ny zanany faharoa hoe Eliezera. Zay zany ny toetsaina hita teo amin'ny fiainan'i Mosesy ireo anaran'ny zanany ireo, dia hita teo amin'ny fiainany mihitsy le hoe mpivahiny izy mbola andeha ody. Hita teo amin'ny fiainan'le fahaizana misaotra makasitraka an'Andriamanitra ninona toe-javatra miseho amin'ny fiainany. Ry hava malala, ry mpiaino malala, tiako koa ianao amin'ity androany ity. Raha mba ho hita eo amin'ny fiainantsika ao amin'ny ankonanao zany toetsaina nanana Mosesy zany. Toetsaina ny mpivahiny, mbola oditsika. Ary ny toetsaina mahay makasitraka an'Andriamanitra misaotra ninona toe-javatra eo amin'ny fiainantsika dia tezao ny ankonantsika mba hiakasitraka an'Andriamanitra mandrakariva. Mino ary hava malala fa amin'ity androany ity dia samy andray lesona avy amin'izany fampianarana izany isika. Ny rariana dia mba ho lasa fiainantsika mihitsy zany toetsaina nanana Mosesy zany, ary izany moa le loha hevitrintsika androany dia ny hoe ny toetsaina tokony hananantsika ao amin'ny ankonanao. Dia toetsaina ny mpivahiny ary ny toetsaina mahay makasitraka an'Andriamanitra. Na maro aza ny olona manenjika atsika dia mahaiza makasitraka an'Andriamanitra foana isika eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ny antso atao amintsika amin'ity androany ity, atombohy ao amin'ny ankonana izany toetsaina izany. Na miaraba olona ianao dia aoka hanana toetsain'ny mpivahiny fa tsy miavona. Na miasa ianao dia ataovy hita eo amin'ny fiainanao izany toetsaina izany, mahay makasitraka an'Andriamanitra. Mianatra ianao, na inona vokatry ny fianarana ataonao dia ataovy hita eo amin'ny fiainanao izany toetsain'ny mpivahiny sy mahay makasitraka an'Andriamanitra izany. Eo amin'ny fanaovana lara-pahamehana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana dia ataovy hita eo amin'ny fiainanao izany toetsaina izany. Ninona miseho amin'ny fiainana dia mahaiza makasitraka an'Andriamanitra. Andriamanitra ny hita sy omba ny ankonanao ka ho rivotra vaovao no iainantsika ao amin'ny tokantranontsika manomboka androany. Ray masina any an-danitro, ampitoe ireo amin'ny fiainanay izany toetsaina roa izany nanana Mosesy, toetsain'ny mpivahiny sy ny toetsaina mahay makasitraka. Misaotra Jesosy eo. Amen.